isika tokoa. Rehefa nahi-panazao miandrandrana azay elaka tonga tao ny fanahinany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anjara sika amin'izao tokoa dia fampianarana soratra masina. Anjara nalatra araka ny programa dia ny boky Apokalipsy. Tena boky ngeza bety sy vita vetivety izy ity. Mila fotoana lava bety tomboka nefa sy azo marina ka dia hanao dikandava sika mikasika ity zany. Omeny zona atao hoe mpanoratra ny Apokalipsy lohateny anankiray lehibe ity soratra atao ity dia lohateny atao hoe Apokalipsy. Raha lazaina faran'izay fony ny Apokalipsy dia tafiditra ao anatin'ny sokazy ara literatiora atao hoe apokaliptika. Ity soratra apokaliptika ity na hoe literatiora apokaliptika ity dia nahazo laka nandritry ny taonjato anankitelo izy ity zany. Taonjato fahadimapolo amby zato talohan'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny taona fahadimapolo amby zato tafaran'i Jesosy Kristy. Apotony ray mandeha zany nahazo laka tao anatin'ny taonjato anankitelo zany izy ity, nanomboka tamin'ny taona dimapolo amby zato talohan'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny taona dimapolo amby zato tafaran'i Jesosy Kristy. Ambaran'izao na lohateny hoe Apokalipsy zany fa na iza mamaky azy na tamin'ny andro lasa zany na amin'ny andro ankehitriny zay mamaky azy dia tokony hahalala fa fanalala sarina izany. Ny zavatra saromana dia zavatra felona. Misy zavatra felona ao hatramin'ny elabe ka zaona zany dia tonga manala sarina. Inona manala sarina? Nasan'Andriamanitra no alana sarina. Sy zaona nefa tena manala sarina nasan'Andriamanitra fa Andriamanitra tena. Andriamanitra no manala sarina izay afelona dia nasan'Andriamanitra izay hatramin'ny taloha tao mandrakizay. Andriamanitra tena zany no manao fanalana sarina na ny iraka dia ireo anjery zany. Rehefa mamaky ny boky Apokalipsy rehetra sika anatin'izay boky Daniela sy ny hafa koa dia saiky misy anjery anatiny ao. Ny anjery zany dia iraka Andriamanitra. Ny zany dia satria fanalana sarina izy ity dia mihoatra lavitra noho izay azon'olombela jerena ny zavatra lazainao. Mihoatra lavitra noho izay azon'olombela fantarina ny zavatra lazainao. Sy misy sain'olona mahafantatra an'izany ho azy. Sy misy sain'olona izay afaka mijery maso ny zavatra izay aseho fa zavatra tena ambony sy voagalabe zany. Zaona dia manasa an'izay mamaky ny sora na ankehitriny zany na tamin'ny lasa na tamin'ny mbola moavy azy manasa izay mamaky ny sora mihitsy fa ny hafatra izay ataony amin'izany soratra zany dia sy zavatra hafa fa hafatra mamonjy izay no ambara. Hafatra mamonjy no ambara ao anatin'izany. Filazantsara no ambara ao anatin'izany na vaovao mahavary. Ka dia ambara amintsika zany fa ity boky Apokalipsy ity dia sy hafa fa filazantsara izy ity. Matetiky sika dia mahita hoe filazantsara ny antefatra ihany filazantsara kanefa sy rehoany filazantsara fa ny soratra masina matoza dia filazantsara avokoa. Ka dia tena filazantsara no ambaran'ity boky Apokalipsy ity. Hafatra mamonjy izy ity zany. Matetika dia noho ny voambolana izay momba ny andro ankehitriny izay sy mitovy amin'ny hoe tamin'ny andro taloha. Amin'ny andro ankehitriny izao ny apokaliptika zany dia horreur be zany. Tena zavatra mampatahotra zany, zavatra mampamborovoro zany. Raha
matevy amin'ny zamana moderna zao sy zay no hevitry ny apokalypsika fa ny apokalypsika vaovao sara ho azy zany vaovao sara ho sika ambaran'izao na zona mpanoratra ny apokalypsika ambaran'izany ambaran'ny zona mazava sara fa ny sorany dia apokalypsia Jesosy Kristy sy apokalypsia kafa sy apokalypsia hafa fa apokalypsia Jesosy Kristy ary noho izany dia fanalana sarina momba ny asa Jesosy Kristy natao iza no manao ny fanambarana Jesosy no manao ny fanambarana manala sarina izay asa atao ny teny apokalypsia dia rehefa mijery boky apokalypsia isika dia sy hita ao amin'ny texte manaraka ny lohateny tsy hitasika ao zany jerenao boky apokalypsia manontolo fa tsy misy na dia anankiray aza teny zay tononona hoe apokalypsia ao fa zay ataon'izao kosa dia heviteny karazana heviteny no atao manazava izy ny dikany teny apokalypsia ka ny teny entiny manambara azy dia ny teny hoe teny faminaniana ny teny ampiasay teny faminaniana izany teny hoe teny faminaniana zany dia miverinay teny ao amin'ny soratra zay atao hoe mamarana ny apokalypsia ao amin'ny apokalypsia toko faharoapolo zany andiny fahafolo andiny fahavalopolo sy ny andiny fahasivy teny faminaniana zany mila zany zonazy fanazavana ny teny hoe apokalypsia izany fiteny hoe fiteny faminaniana zany dia manazava ny votoatin'ny apokalypsia isika teo ka ny dikany dia ny soratra apokalypsia dia avy amin'ny sindrimarin'Andriamanitra misy voambola mazava zay milaza anazy inspiration milazany azy asika madika hoe sindrimarin'Andriamanitra hita zany ao amin'ny apokalypsia voalohany andiny fahafolo sy ny andiny faharaiky ambin'ny folo ary araka ny faminaniana raha soratra masina azy ty faminaniana ara-baiboly zany dia voafaoka ao rety zavatra anankitelo reky voalohany zany dia ao ny fahaserovana ny fidiran'Andriamanitra ny sehatra tamin'ny andro lasa faharoa dia filazana ny zava-misy ankehitriny zao ny tena faminaniana dia tsy manadino ankehitriny fa miteny maro mikasika ny zava-misy ankehitriny koa ary fahatelo dia fanambaram-pamonjena zay telo zay zany hitasika amin'ny faminaniana ara-soratra masina voalohany dia fahaserovana ny asan'Andriamanitra zay fidirana sehatra natao tamin'ny andro lasa tamin'ny andro taloha faharoa dia filazana ny zava-misy ankehitriny fanambarana sitrapon'Andriamanitra amin'ny zava-misy ankehitriny ary fahatelo dia fanambaram-pamonjena hitasika zany ao amin'ny apokalypsia toko faharoapolo andiny fahelo ka hatramin'ny andiny faharaiky ambin'ny ambaran'izao nany fa ho avy sikoela ny fidiran'Andriamanitra ny sehatra ho avy sikoela ho izy ary manaraka an'izay dia ambarany koa andiny faharoa zany amin'ny apokalypsia toko voalohany ihany no resana ezy zany ambarany fa efa tondra ny fotoana voalohany zany milaza izy fa ho avy sikoela zany faharoa dia milaza izy fa efa tondra ny fotoana izany fotoana farany sy fotoana fifotoana zany fa fotoana farany zay idiran'Andriamanitra sehatra hitondra ny fanjakana mety amin'izao azonao dinina moa zany ny marika tovoalohany ny faharoapolo fa miresaka amin'izany indrindra ny fotoana ampiasan'ny mpanoratao inona no karazan'asa ataon'ny zona ao amin'ny soratra apokalyptika atao aloha zay fanontaniana karazan'asa manao
jiosy ao ny apokaliptika kristiana ka ny zona panolona ny apokalipsika dia misy dia apokaliptika kristiana indrindra. Ny apokaliptika jiosy sy kristiana dia mampiasa fiteny izay sy azon'olona rehetra fa izay miany kristiana hay azy fiteny kodeva misy fanalahidy izay sy manana lakileky sy manana azy. Manaraka amin'izay dia fiteny misy sariteny maro anatiny ao. Ny sariteny misy biby, misy afo, misy sovaly, misy zavatra samihafa reny dia karazana sariteny dia mila fatarana. Kanefa tsy vitan'izay ihany fa ao koa ny fijery momba ny zao tontolo zao ty araka ny tantara. Ny apokalipsy dia manana fijery manokana momba ny tantara zao tontolo zao. Manaraka an'izany dia andrenesana zavatra ataony fanovotra koa ao amin'ny boky apokalipsy. Toa sy mitonga ny sasany, toa manahirana ny fiteny zany dia mba mety, toa sy mety zany, toa sy lozika zany hoy ny fijerisika azy. Raha isika amin'izao androsika zao zany mieritreritry azy ohatra hoe sao dia mampanao ordinateur mitafozavoza azy zany ka manao copier-coller mitafozavoza be. Tsy zany mahafehy tsara aty raha mikasika ny hafatra apokaliptika ity zona manoraka ny apokalipsy. Tena voafehy zany fa misy zavatra mitranga ao anatiny. Matoa zany misy zavatra mifamadibatika dia misy zavatra mitranga ao anatiny. Misy toe-zavatra izay mampisy fiolanana, adika koa fiolanana zany dia miteny vazaha hoe distorsion. Misy distorsion na fiolanana izay mampisy izay sy misy hatramin'izay hatramin'izay. Ny zavatra sy misy hatramin'izay dia tonga misy. Ary zany zavatra tonga misy zany zavatra vaovao zany sy miverina fa ilay mandeha foana ao tantara vaovao. Azo antikana azy ny teny vazaha hoe ino moa ny azo antikana teny sy miverina. Iaho moa sy vazaha 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 asaiko ny dikan'izay to ino zay sy mifody koa tena ireo vocable zany zavatra misy ray mandeha moa sy mikodikody zay anao misy olana petrapetraka sy mifidy zany. Ka ity zany dia ity zavatra zay misy, ity zavatra zay sy mbola misy hatramin'izay hatramin'izay ity dia zao ny fandraisany Jesosy ny fahafatesana. Izany fandraisany Jesosy ny fahafatesana zany sy mbola misy hatramin'izay hatramin'izay. Rehefa seho dia misy mandrakizay ka sy miovana amin'izay. Ny fandraisany Jesosy ny fahafatesana Jesosy hitany ilay zanak'ondry izay efa voavono. Io zany dia anisan'ny fiteny be amin'ny apokalipsy. Zanak'ondry efa voavono mpandresy ny fahafatesana. Hitantsika zany atahoana mahafatana zanak'ondry voavono maty zany kanefa mandresy ny fahafatesana. Hitantsika zany manahoana ny fanazavana zany arasaka saka ny manazavana zany kanefa zany izy. Ilay zanak'ondry voavono dia Jesosy Kristy izy mandresy fahafatesana ary efa manjaka sahady ao anatiny izy na dia sika mety atany azy ny fanjakana. Izany fampiasana Jesosy zany dia efa karazaina ao amin'ny fahitana izay maneny ilay toyny zanak'olona. Azo tonisika ny apokalipsy voalohany andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo. Ilay
ny zanak'ondry kanefa efa karazana sary koa zany eo amin'ny fametrahana ny zanak'ondry voavono eo amin'ny seza fiampianana. Zanak'ondry voavono apetraka eo amin'ny seza fiampianana, miomona seza fiampianana amin'Andriamanitra izay toko zavatra rehetra. Ahoana zany? Jesosy koa ny apokalipsy zanak'ondry voavono izay apetraka eo amin'ny seza fiampianana, fankalazana indrindra ny fandraisen'i Jesosy ny fahafatesana zany. Izany fandraisen'i Jesosy zany ny fankalazaina na dia mbola tsy voalohany tamin'Andriamanitra izy. Hitasika izany fa tena ny famafao ny lasa sy ny ankehitriny aloaby. Isika manao hoe teo amin'ny azo fizaliana ihany na mahopan'i Jesosy, kanefa izany dia fankalazaina hatramin'ny talin'indrindra. Dia hitasika izany tsy mitovy ny kategorisika sy ny kategoria apokalipsy. Ny fizolon-tantara izay heverina ho lasa sy ankehitriny aloavy dia tofitreo zavatra ihany zany ny apokalipsy. Tsy tena zava-marina hoe misy lasa dia misy ankehitriny ary misy koa. Tsy tena miavakavaka tamin'izany izy amin'ny apokalipsy fa ny famatotra ny zavatra rehetra. Ny lasa ny famatotra loavy, ny loavy ny famatotra ny ankehitriny. Satria nahoana? Satria ny famonjena lasa sika amin'ny andro fara efa tonga shahady. Sika miandro ny famonjena amin'ny andro fara, kanefa zany famonjena lasa sika amin'ny andro fara zany efa tonga shahady, efa tonga shahady zany. Zay no anarany apokalipsy. Ka zay mila zasika hoe tsy miavakavaka be tahaka ny fieritreretantsika anazy eny ny lasa sy ny ankehitriny aloany. Ny hoavy efa tonga shahady, efa tanteraka shahady. Anarany apokalipsy. Fa amin'ny alalan'ny fahataperany loza fahelina misy loza be ambarany apokalipsy. Amin'ny alalan'ny fahatapahana anelanelan'ny loza fahelina sy loza fahafito, amin'ny alalan'ny fanehoana milohan'ny any mombany any fara ao amin'ny apokalipsy fahelana ny fosy dimy folo. Zao na dia mametraka sy teo mafy tokoa amin'ny fandraisen'i Jesosy ny fahafatesana, ambarany ny fahafatesana. Inona ny fahafatesana ambarany apokalipsy? Ireto zany ny lehilamoa dia ny drapana sy ny didiana. Ireo dia hery fahafatesana dia efa resin'i Jesosy. Tahaka ny andraisen'ny fahafatesana tena efa resin'i Jesosy koa ny hery fahafatesana dia ny drapana sy ny didiana. Ka dia azo atao volan-kasika fa zany efa zavatra efa resin'i Jesosy tokoa. Jangan lupa subscribe Kan misalnya setiap ujian dipataki ambil tutunan fisangganan mati. Kita dipataki tutunan fisangganan mati setiap ujian. Misalnya pun fuena dia ifananukan orang kena fasa kaki surga. Isang pagkakapsunan dia beliau saya menasanya kamu kami lagi kurus harakannya apokalipsi itu anjing saya berkata anishan sebagai kubeza dia baca digerlabe jangan sama kaus mereka benar dengan rasa dikasih tetap sihir Sifat konkret adalah kita sendiri menasih kaum merasa pun saya mana nazar anjing masa kapsul saya lakukan satu kuas anjing saya kenal kajian Israel zaman dulu syari manufaktur kebahan karena pun kebahan. Kemudian
dia tondrezao nafa efa manana sahaty am'zany fanjakany zanak'olona izany fanjakany zanak'olona vonila zany ireo zay manana zavana fisanganana voalohany misy karazana fisanganana voalohany misy fisanganana voalohany ao apokalipsy dia ny apokalipsy faharoapolo milaza azy eto mpahalalana mila manontaniana sy toiza haiko zay resaka ny apokalipsy ity zay resaka ny apokalipsy dia manao tenany ho mpanompy Kristy izy sy vitaneo mpanompy Kristy ihany fa rahalahy izy ray katolisika izy kanefa sy mba manona tenany ho apôstôly izy zay mahagaga sy mba tolony tenany ho apôstôly na sy mba manona tenany ho mpianatry Kristy avao izy ka dia olona felifanetretiky izy zay ty kanefa rehefa milaza ny asany dia voately olona tany mosfatimo izy amin'ny lafinilany dia mety natao sesy tantany izy natao mifanjakana sesy tantany kanefa amin'ny lafinilany dia mety natositra tany izy mba tsy ho faty mba tsy ho voeny fanjakana izy dia eo natositra tany mba mafaka iaina izy mafy ny nahazo azy heriseta sy mba matany nahazo azy ka dia izany milazantena vahavolomeny fahafatesana Jesosy zany hoe fahafatesana izy no kapola tahaka an Jesosy izy no voena tahaka an Jesosy izy eto mpamarana dia lazay lakao apokalipsy filazana Jesosy littérature de crise milazana azy ny olona tsy manana fanantenana amin'izao tontolo zao dia manompo fanantenana ao aminy mandraka kehitriny manompo fanantenana ao aminy dia tsy manana fanantenana amin'izao tontolo zao na iza na iza eny ity apokalipsy ity dia nampiasaina haniperana ny zay saya tahu tentang dia atau kita maksud. Saudara saya memang alhamdulillah dia nozes kita bulan bulan fanatinan. Rai-rai dia dengan fanatinan dia atau sosial yang makan. Kata Islam kita nanti kita bulan kalifah nak sama sama Yesus Kristus. Fanatena na sede dele. Só que nós vai a